mavesatra ny herinandro, mety hiaran-javatra maro ianao tao anatin'izay herinandro izay, fa omen'Andriamanitra torohevitra ianao amin'ity fiandohan'ny faran'ny herinandro ity. Anana dingana sy anana fomba entin'Andriamanitra hanampiananao. Toroko hevitra ianao mba iray amin'ireo mpanao salamo ka anaraka ny diany mba hiamaivana ny fiainanao ary hisy fiadanana izany. Izao no tenin'Andriamanitra atolotra anao. Salamo 2:7-20 manao toy izao hoe: izao kosa hideranao amin'ny valia dia ny fahamarinanao Andriamanitra, ankalazanao amin'ny lokanga aho ry ray masiny Israely eo. Izany torohevitra izany no raiso hanamaivana anao, satria ny fiderana no fomba tsara indrindra ahafahanao manala ny ao am-po, kanefa kosa miantso an'Andriamanitra ho sakaizanao amin'ny fiainanao rehetra. Hanatrika ny fandarana isika ary hiatrika fandarana vaovao araka nambarantsika. Mahatsiaro, ampatsiaro anao ny fitiavan'Andriamanitra izany, ary ampatsiaro anao ny fitahiany lehibe, koa manasa anao hiaraka tsy hiala eto amin'izany fiderana izany.
Hony salamo hoe miderany zay hoe fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony te hiaraka itery aminao izahay ihany io ary hiaraka novo ereto isika hiaraka anandratra ny anaran'Andriamanitra ka miangavy ianao ary izahay sokafo ny fonao andray ny hafatra ampidiram-ponao Andriamanitra avelao izy resaka aminao amin'ny alalan'ny hira voninahitra ho azy irirany amen. Taontsika eritreritra sary anankiray sarina olona kivy, sarina olona malahelo, sarina olona mitomany. Dia ao anatin'izay dia mety ho hitanao ianao ihany ao anatin'ilay sary. Nisy fotoana ianao tany amin'ny farany ambany. Kivy, tsy nisy fanantenana intsony. Ary natsapa hoe ohatran'ny tsisy Andriamanitra mijery intsony, ohatran'ny tsy eo intsony Andriamanitra, ohatran'ny zare sisany eto. Kanefa milaza aminao androany fa mbola eo Andriamanitra. Mbola mitantana, mbola manolotra ny tanany analanao ao anatin'izay aizina izay. Ka ny lohatenin'ny hira izay raintsika manaraka eto dia hoe maizina izay mampafantatra antsika fa ao anatin'ny lalan'ilay fahamazinana dia injay Andriamanitra manolotra ny tanany, teny hoe avy ho any amin'ilay fahazavana. Ndahory. Fanadia sarotra ny lalana hareny tanana iriko itantana ireo tuliso handanitra toko idiwany amina jitompo mbola hiaraka veritira amin'ny fiveren'ny izany manao hoe Fanadia sarotra ny lalana hareny tanana iriko itantana ireo tuliso handanitra toko idiwany amina jitompo befiti Fanadia sarotra ny lalana hareny tanana iriko itantana ireo tuliso handanitra toko idiwany amina jitompo befiti wany amina jitompo befiti wany amina jitompo befiti. Ny namanao Eli no manoloana anao ankehitriny. Ary izany tononkira izany dia tena zava-misy tokoa amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Mety mandalo anaty fahamazinana ianao, mety mandalo anatin'ny ady sarotra, ary ianao izay miaino ana ankehitriny io tena mandalo anatin'izany ianao. Mandalo olana goavana ianao, mandalo problème mety tsy takatry ny sainao ianao ny amahana azy. Izaho dia olona manana ny fahitana tsy tomombana tsara. Kanefa izao tsy olana io fa vaolana men'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Io olana mety mahazo anao androany io zany dia izao hoe tadidio fa tsy rava ny fiainanao. Tsy rava-tsy akory ny fiainanao, tsy farany amin'ny fiainanao io. Mbola misy tsara homanin'Andriamanitra ao anao, ary lalana tsy maintsy andalovanao nefa izay mba hanatsara ny fiainanao. Ka hoy aminao hoe mahereza azakivy eo foana Jesosy tia antsika, tsy hoe rava ny fiainanao.
Siweza fani fiainanao ratutu ulana sarusha fafitsa bana finuna wanawiza entina alefena toetranao reny izini andefena toetranao tiany amiratra ianao natratikuyana Siuva mandraikiza tena tianao Jesosy fazeso enatianao siame anao yatirezi fania yadrasani atunizi Siweza fani fiainanao ratutu ulana sarusha fafitsa bana finuna wanawiza entini andefena toetranao tinami natratukuyanao kaizu siuvaova mandraikiza azeso tenatianao siame nanao yazilezi fania miadrasani atunizi azeso tenatianao siame nanao yazilezi fania miadrasani atunizi mbola votsika farany zany fiverenany samynanao hoe Jesu tenatianao siame nanao yazilezi fania miadrasani atunizi tombontsoa antsika ry havana malala ny mitsahatra amin'ity andro sabata ity. Andriamanitra dia nanome antsika andro anankiray manokana mba hitsarana miaraka amin'Andriamanitra satria ten'Andriamanitra moa dia milaza any amin'ny Genesis 2:2 ny andininy voalohany sy ny katramin'ny fahatelo dia hosy ny ten'Andriamanitra hoe dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fafito dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Tian'Andriamanitra raha mahita fitsaharana ihany koa ianao miaraka aminy amin'izao andro sabata izao. Ny fiainana dia mampitebiteby ary tsy ahitana fitsaharana ary Job aza dia ny teny mihitsy eo amin'ny Job 2:9 manao hoe tsy mbola nahita fiadanana na fitsarana na fakaina aina akory aho izy dia tonga indray ny tebiteby. Tena zany tokoa ny fiainantsika e. Vao tsy afaka ny eo dia tonga indray ny olana manaraka zay mampitebiteby. Tombontsoa antsika ary saotra n'Andriamanitra izay ny antony izao fotoana izay tanterahantsika izao fidirana an'Andriamanitra no nanomezana antsika ity fitsaharana ity dia ny sabata izany. Dia miteny izy ao amin'ny Hebreo 4:7-10 manao hoe koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay niditra tao amin'izany fitsarana izany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Ry havana malala, minao fa tena ilainao indrindra izany hoe mitsahatra izany ankehitriny, indrindra amin'izao andro sabata izao. Atsahatra avokoa ny zavatra rehetra,
ny zavatra izay nampitebiteby nandritra ny enemana dia atsahatra izany. Satria nahoana? Satria Andriamanitra dia te hanome fitahina manokana zao. Ny izy mantsy dia miteny any amin'ny Genesis 2:2 le vakitsika teo, dia ny 9:7 dia ozy izy ten'Andriamanitra hoe ary Andriamanitra nitahy ny andro fafito, manomana fitahina manokana ho anao Andriamanitra amin'ity andro sabata ity. Dia miantso anao izy mba hitsahatra hiaraka aminy. Dia miteny izy ao amin'ny Mateo 2:7 manao hoe makanesa ty amiko ianareo zay mafisatretana. Makanesa ty amiko ianareo zay mafisatretana ho Jesosy. Enao zay mitebiteby io, enao zay tsy mahatsapa, tsy mahita fitsarana io, enao zay tena voageja ao anatin'ny toejavatra sarotra, eny na dia amin'ny alina aza mety tsy mahita tory, dia miteny aminao Jesosy manao hoe mankanesa aty amiko. Fa mahafinaritra zavatra ho tanterahana aminao dia ozy izy fa izaho no hanome anareo fitsarana. Omeny Jesosy fitsarana tokoa ianao amin'ity andro sabata ity. Ary izy moa dia miteny anao amin'ny Jaona 4:7 dia miteny izy hoe fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko ho anareo. Ry havana malala, izany tokoa no faneren'Andriamanitra ho antsika amin'izao andro sabata, andro fafito, andro fitsarana izao. Hitsahatra isika miaraka amin'ilay Andriamanitra izay namorona zao rehetra izao, satria te hanome fitahina ho antsika Andriamanitra, ary te hanome fiadanana ho antsika ihany koa Jesosy Kristy. Dia miantso antsika izy mba hanatona azy, miantso anao izy mba hanakaiky azy, mba hiverina eo aminy, hiverina eo aminy. Ary hiteny tahaka ny Davida ao amin'ny Salamo 3:7, ny 5:20 manao hoe fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ry havana malala, eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara antsika, eo akaikin'Andriamanitra no ahitanao fitsaharana, eo akaikin'Andriamanitra no ahitanao fiadanana. Ho tanterahan'ny tompo aminao ane zany teniny zany amin'ity sabata ity, ka ahita fitsarana tokoa ianao, ary ahazo fiadanana tokoa ianao, ary indrindra handray fitahina ihany koa ianao avy amin'Andriamanitra ilay raintsika. Amen. Ho an'ny olona anankiray nanaiky novain'ny fanahy masina dia miova manomboka eo koa ny fiainana. Minao fa resy lahatra amin'izany tsika, resy lahatra amin'izany ve nareo? Dia lasa manana fahadiovam-po izy, lasa manana fahasahiana koa izy, lasa mitraka foana izy eo amin'ny fiainana, ninona manjoana azy. Mino fa ho anao ny tokantrano izay mijeranay amin'izao fotoana izao dia mba tianao koa ny anana an'izany fikasihan'ny fanahy masina izany. Ary indrindra moa tsika ato ihany koa dia tsy latsa-danja amin'izany. Ny zava-misy nefa matetika isika tanora indrindra no miandry fotoana. Mieritreritsika hoe mety mbola manana fotoana lava ahafahana miaina. Mety 20 any angamba vao faty, 80, 70. Fa ny zavatra tiako anairana ny sainao androany dia hoe maro ireo tanora namantsika no
efa tsy namantsika intsony ndao sy ny fahafatesana ka tsy azoka itsika antoka no avintsika tsy fantatsika na ny 5 minitra fotsiny aza ny amin'ny fiainantsika ka izy vao dao n'olo tena ho an' Jesosy. Ny afatra tiana hiambara aminao androany dia hoe anio tapaony hevitrao azabe atakandro lavizao fiainana mandraky izay eo akaiky ny lairay raha Jesosy no fiainana. Anabe fifaliana ihany koa izy. Tsy ho hitanao any ny fahoriana. Rehefa izy no mitantana ny fiainanao. Kaza miandry rapitsy fa anio ihany. Tapao ny hevitrao. Aza mangatakandro tsy fantatrao ny rehefa avy eo. Teny alao rehefa avy eo aloha fa anio ny tsara amin'ity androan'ity dia nitondra hafatra ho antsika Jesosy, tondra hafatra ho anao ihany koa nefa Jesosy. Ao amin'ny Baibola dia milaza fa aza malaina hozy Jesosy fa mazotoa ary manana hafanampo amin'ny fanompoana azy. Tsika indraindray tena hoe kamo, indraindray tsika kivy, indraindray tsika resy. Kanefa mazotoa reto tiantsika Jesosy, tsy adala izy akory nametraka ny teny io. Noho indraindray noho ny etraketraky ny vavan'ny olona atao amintsika no mampatonga sakanao antsika tsy hanompan'Andriamanitra. Nefa tadio fa mbola averiko anao fa tianao Jesosy. Mazotoa izy manompo azy zanak'Andriamanitra isika. Ny namanao Ismaël no miresaka indray ankehitriny. Dia sarika ny sainao amina tantara anankiray, tantara amin'ny Baiboly izay tsy zoviana amin'ny kristianina rehetra, dia ny tantaran'ilay zanak'Adala. Voalazan'ny Baiboly fa nalainy ny fananany, nalainy ny lovany rehetra tamin'ny rainy, dia netiny nolaniana tamin'ny fiainan-dratsy izany. Ary rehefa laniny tamin'ny fiainan-dratsy ny fananan-drainy nalainy rehetra, dia nanomboka tonga ny sainy hoe any izay dada,
manana ny arena rehetra. Ireo mpanompony dia mianoka amin'izany arena izany, kanefa izaho aty dia sahala amin'izao no mahazo ahy, fahoriana sy fijaliana. Tapa-kevitra izy fa hiverina any amin'ny rainy. Ary voalaza amin'ny Baiboly fa teny an-dalana ody izy, teny alavitra teny dia efa tsikaritry ny rainy, mbola tsy hitany akory ny rainy dia efa tsikaritry ny rainy izy. Dia niazakazaka ny rainy ary namihina azy. Ny zavatra mahafinaritra ao amin'ilay tantara dia tsy hoe avy ny sola akanjo izy, ilay akanjony maloto iny, tsy hoe avy ny sola akanjo izy vao nofihiny ny rainy, fa nofihiny ny rainy tao anatin'iny akanjony maloto iny izy. Izay vao hoe nisoloana ny akanjony. Ohatr'izany ihany koa ny fiainantsika ara-panahy. Eto mahatsapa ve ianao hoe ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao, ny fitiavan'Andriamanitra izay naseho teo aminao dia nylanianao tao amin'ny fahotana, tao amin'ny fiainan-dratsy. Mahafinaritra dia izao, miasa amintsika amin'ny fanahy masina, mampody ny saintsika hiverina amin'ny mandrakariva. Ary ao anatin'izany dia miandry Andriamanitra, miandry antsika hiverina aminy. Mety ao an-tsaintsika hoe za ve efa nylaniako daholo ny fahasoavana rehetra sy ny zavatra rehetra izay nomeny ahy. Mety efa tsy raisiny intsony kanefa Andriamanitra dia miandry antsika mandrakariva. Ity iray ity no entina namafisana izany afatra izany. Ty tamy ao raiko malala. Raha hainao zany iry zany dia andao hiaraka hira aminay androany, manao hoe Ray malala ty tamy ao. Mbola ataontsika ny andiny manao hoe sao dia ody raha eo ataovy ho isan'ny mpanomponao ao fa tsy mendrika. Tsika mafy ary zany fiverenany izany manao hoe Antenaiky fa niala sy niamaivana ny vesatra teo aminao satria avy ny deran'Andriamanitra isika ary koa nandre ny teny avy aminy
zavatra tokana sisa no angatahiny aminao sy rian'Andriamanitra ho ataonao dia ny manolo-tena ho azy. Fahaloran-tena dia zava-dehibe satria rehefa ao amin'olo-tena ianao dia misy tanana mandrakariva hanampy anao hanala ny vesatra rehetra. Koa manasanao ary mbola ho avy indray amin'ny herinandro hanaraka izao fandaharana izao, ahatsiaro fa misy Andriamanitra tia hanala vesatra anao mandrakariva. Koa engany ity farany herinandro izay hidiranao ity dia ho farany herinandro hanamaivana ny fiainanao, ahafahanao miatrika ny enemanao vaovao ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Ko mba hatateraka izany dia andeha hivavaka isika ary manasa anao tsy ho diso fotoana amin'ny herinandro ho avy mbola hiaraka eto isika, hivavaka isika to. Tompo mankalaza anao satria tanteraka izay fandaharana izay, engany ho tsarovo anay fa ianao dia miantso anay mandrakariva hidera sy hankalaza anao, ary miantso anay mba hanolo-tena ihany koa ahafahanao manala ny vesatra rehetra izay mamatotra ny fiainanay. Da io manokana io mpanomponao io izay nanaraka teto hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao fotoana izao, hitsinjo ny fiainany ianao ary hanampy azy ka ny farany herinandro izay hidira dia ho fiandohan'ny firaisany aminao ka hatonga azy tompo ho tahaka an'ireo izay rehetra nanaiky anao, ho hamavivaninao ny fiainany ka ho afaka amin'ny fahasasarana rehetra izy. Hivavaka dia angatahiko tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasanao hiaraka indray amin'ny herinandro. Mandra-piona tompo.